Miarabantsika rehetra dia faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay rehetra any. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonany no tononona amintsika rehetra. Ity publicité, ity publication izay ataoko ity dia fangatahana manokana izy ity. Fangatahana manokana amin'ny filohan'ny Repoblika sy isika olombavaka rehetra tia firenena, tia tanindrazana. Misadrese amin'izy ireo zany ny tenako misolo tena ny malagasy amin'ny alalan'ity publication ity. Isika rehetra dia mahafantatritsika fa misy rivo-doza mananontanina any Madagasikara. Ary voafaritr''ireo mpahay sy mpikirakira manam-pahaizana ny amin'ny fandinihana manokana, ny amin'ny toetra sy ny tanjaka izany rivo-doza izany, fa matanjaka be ity rivo-doza ho avy izay hiditra an-tanety hamakivaky any Madagasikara amin'ny alarobia izao ity raha ny fandinihana izany. Matanjaka ary tena hoe possible hanimba zavatra be mihitsy. Ny anaran'ilay rivo-doza moa dia nomendry zareo anarana hoe Fredy. Ka mikasika an'izay indrindra, voatsely sika dia niarana hita teo amin'ny kianja Barea nisy fanambarany ny filoham-pirenena ohatran'izao: foa. Raha tsy diso dia izay mihitsy le sasiteny nataon'ny filoham-pirenena i Andrinirina Rajoelina Hajaina. Foa. Saotra n'Andriamanitra lehibe tsika hoy izy, hoy ny filoham-pirenena, fa nivavaka isika. Dia rehefa nivavaka izao, i Andrinirina Rajoelina io zany, dia nitsofoko ny rivotra, nitsofintsika ny rivotra, dia lasa ny andro ratsy, dia afaka ny fety isika, afaka mifaly eto amin'ny kianja Barea. Dia nitehaka daholo ny olona, dia samy falifaly daholo zany ny olona fa afaka misitraka sy ny faly nijery spectacle sy ny sisa rehetra mifanaraka amin'izay sy mifanjohy amin'izay tao amin'ny kianja Barea. Fa ny tena tiako hitaritana ny saintsika dia ilay vavaky ny filoham-pirenena hoe foa, dia lasa zany ny andro ratsy. Ka manoloana an'ity rivo-doza izay matanjaka be sy voafaritry ny manam-pahaizana hoe mety hitondra dega be ho an'ny firenena ity, dia mangataka ny filoham-pirenena Hajaina i Andry Rajoelina zany merina an'ilay vavaka foa mba hivily ity cyclone ity. Averiko tsara hoe mangataka ny filoham-pirenena Hajaina i Andrinirina Rajoelina zany, ny tena koa tageo ny pejy di lolo fanosorana, amerina an'ilay vavaka foa mba hivily tsy hanimba ny Madagasikara ity cyclone Fredy ity. Tsy maninona manaova cellule de prière ianao Andriamatoa Filoha miaraka amin'ilay mpaminany tao amin'ny kianja Barea izay nanao affirmation fa nihoana taminao tany an-danitra, Rija Rasolondaibe. Tsy maninona ihany koa miaraka amin'ny pasteur voahirana, satria pasteur voahirana dia nanao publication ihany koa fa hoe ianao dia olom-baositra sy ny sisa rehetra tao amin'ny pajiny tao. Sy ireo mpiara-miasa rehetra ohatran'ny Madame Rakrisy ao amin'ny antenimieram-pirenena mahay baiboly be hoe izay tsy nanota taminareo nao kitorapato azy voalohany, sy ny minisitra lefitra miteny amin'ny teny tsy fantatra, sy ireo be da be mpiara-miasa mahay sy mikirakira ny baiboly
ary avandana tsara tanakavanan'Andriamanitra tsotoa amin'izay fikirakirany Baiboly zay sy faminaniana tahaka nataon'ny Rija Rasolondraibe tamin'ny aonany taminao tany an-danitra ary ianao manokana moa mahay an'le vavaka foa mandroaka andro ratsy de miandry zany zay vahoaka malagasy satria de tena fadira anovana be mihitsy zay matahotra tena hoe dans la trouille satria ohatran'ny grave be ty cyclone ity président de tsy maninona par rapport am'le hoe cellule de prière miaraka amin'ny pasteur voahirana sy mpaminany ngeza be i Rija Rasolondraibe le niona taminao tany an-danitra iza ihany koa zany no afaka atsoinao amin'izay intercession ao anatin'ny cellule de prière zay ry izavy moa reo efa nandroaka cyclone i pasteur Benjamin apôstôly Benjamin satria efa nisy vavaka fao be nanaovan'ny témoignage tao amin'ny palais des sports hoe izy koa de efa nandroaka cyclone iza ihany koa tsy tadidiko hoe be da be reo profety matanjaka be ao Madagasikara reo manaova cellule de prière ianareo de takeo ny pejy ambarao anay vahoaka malagasy fa nanao foafoa indray ianao nanao foafoa ianareo handroaka anticyclone hamily lalana anticyclone Freddy ity zay zany ty publication mba zaraiko aminao manokana anio ity mino aho fa atafitany aminao izay fangatahana izay misy tenin'Andriamanitra zay amin'ny ohabolana toko faha 8 andininy faha 12 za moa tsy de mahay tenin'Andriamanitra loatra tena mifona hoe raha tsy misy fahitana de atondraka anara-poa am'izay tsy mety amin'ny ratsy ny olona tsy misy sarangy zany tsy misy filoham-pirenena tsy misy mpintsotra tsy misy profety tsy misy mpaminany tsy misy anizaniza tsy misy grady tsy misy mampanakarena sy mahatra fa zay ny ambaran'ny fahendrena bokin'ny ohabolana toko faha 8 andininy faha 12 hoe raha tsy misy fahitana de atondraka ka anara-poa amin'ny ratsy ny olona de manao foafoa sy miteniteny foana sy milaza fifatany an-danitra sy à gauche à droite rehetra mino fa voaray antsika ny afatra miandry zay andre matofilo tainy Jesosy manokana ianao sy ny ankohonanao ny fitantananao any Madagasikara raha soa antsika rehetra de amin'ny publication manaraka indray veloma tompoko